Fifaliana indray no hitsidiana ny tokantranonao a izay manaraka izao fandarana tonombavaka izao. Raha misy mifandray amin'ny etaetanao sy fanirianao ny vavaka izay ho asandratra, raisom-po izany ary angatao am-po amin'Andriamanitra, fovalian'Andriamanitra ho aminao ihany koa ny izany vavaka izany. Andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra tomponay io, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra tianay, Andriamanitra ampeno vavaka ianao ary mamaly ny vavaka izay sandratray indrindra raha mahasoanay dia tanteranao. Andriamanitra mivavaka manokana ho an'ny rahalahy Josea ankehitriny. Manana olana manokana izy amin'izao fotoana izao. Manana fandriana manokana ihany koa izy dia mba azahoany asa ahafany mamelona ny ankonany, ahafany mamita ny adidy aman-draikitra izay mipetraka manoloana azy. Tompo malalo, meteza ianao hamindra fo manokana izany mpanompolanao izany, ary meteza ianao hanome asa tsara indrindra ho azy, mba ahafany mamelona ny ankonany, ahafany manompo anao bebe kokoa hatrany mihoatra ny tamin'ny lasa rehetra. Ka ny olana na ny fiakana manoloana izany mpanomponao izany anie dia hofahanao amin'ny fomba manokana izany. Eo ihany koa ny mpanaraka izao fandaharana manokana izao. Ianao ihany koa ny hamaly ny vavaka sy ny etaeta izay asandatra izy ireo. Koa ankehitriny Jesosy malala, ny vavaka izay nasandatra anie dia angatana sy irina mbo ho tanteraka noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen.